Miaraba tompo klasy tompoko vavy vahiny manokany sapana fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS radio sy MBS TV amin'izao fotoana Andriamatoa Serge Zafy Mahova izay voavy nitendrena voaingana ho mpandrindra ankapobeny ny fampielezan-kevitry ny kandida Marc Ravalomanana hitondra fanazavana misy kokoa momba ny andraikitra sahaniny sy momba ny tanjona izay tiana hiaviana ao anatin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao dia miarabanao Andriamatoa Serge Zafy Mahova. Miarabanao, miaraban'ireo mpieno sy mpijery fahita lavitra ary miaraban'ireo teknisiana. Fanontaniana voalohany avy hatrany angamba Andriamatoa mpandrindra ankapobeny izay zany zao ny titre hoentinao aloha inona ny antony hoe zao izay vao hita taratra hoe tena nisy fanapahan-kevitra nyraisinareo teo anivon'ny fikambananareo amin'izay hoe andraikitra raisinao eo anivon'ny fampielezan-kevitra Andriamatoa Marc Ravalomanana izay. Efa ela ihany izay no tafaresaka amin'ny Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana fa androany zany ny andro safidiny anehoanan'io ampabemaso izay ny tena marina fa efa ela ihany zany izay no fampiresaka. Natonga anay aloha zany miaradia amin'ny zavatra tsotra. Fantatrareo angamba fa izay dia niaradia niaraka tamin'ny filoha Albert Zafy teo aloha. Raha nisy ny hetsy-bahoaka tamin'ny 2022 dia ny pomba ny président Zafy Albert zara roa. Nisy nanaradia n'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ohatra ry Joso Pascal, ohatra ry Gatien Horace. Nisy maromaro izy nitondra mihitsiny izy tenue de combat miaraka amin'ny gradena colonel nitondra n'ireo réserviste. Zany hoe nanoana zany ny taty amin'ny Andriamatoa filoha Ravalomanana. Dia rehefa tonga indray tadiditsika tsara angamba i président Zafy Albert sy ny vadiny nakao amin'ny Magro. Dia raha resaka tantara foana ny resantsika ny mpanao politika niona farany tamin'ny filoha Zafy Albert alohan'ny nalasa azy dia ny président Ravalomanana. Izy mirahalahy zany niona farany dia hitantsika reny sary mivoaka tamin'ny gazety samihafa reny. Zay ny ray. Ny faharoa kosa nefa ny resaka programan'asa. Natonga ny dinidinika lavabe, nisy dinidinika lavabe mihitsy momba ny resaka programan'asa satria i président Ravalomanana somary sarotiny. Ary izy mila miditra anaty détail izay foana moa ny azy le fomba fiteniny. Ka ny fomba nandray afetana n'le programan'asa izay ao anatin'le convention no na elakilala izy zany hoe misy zany le manifesto. Le manifesto iny zany resaka ataontsika hoe fomba fijery ankapobeny. Dia iny rehefa avy eo ampin'le convention izay mitondra anarana tsotra le izy hoe ny fifanarahana mikasika ny fampihavanana, fampivoarana, fampandrosoana ary ny fitantanana. Zay le izy. Dia rehefa avy eo ao anatin'izay raha tianareo misy zany firafitra samihafa fomba fijery ny lalam-panorenana amin'ny fanovana tokony ho atao. Le fanovana io mandalo amin'ny resaka le atsotsika hoe fampihavanam-pirenena sy fametrahana fotony ny Madagasikara. Rehefa avy eo moa afaka iverenantsika daholo le izy. Rehefa avy eo koa ny fanajana toy ny Andromaso Andriamaso ny fanjakana tan-dalàna sy ny tan-dalàna. Dia ny resaka araka économique izay fehezina anatin'ny Madagasikara action plan na hoe MAP 2. Ohatran'izay zany le izy ohatran'izay zany ny rafitra amin'ny ankapobeny amin'le izy. Zany hoe raha raisina ohatra hoe le resaka lalam-panorenana misy antony manokana ve natonga anareo safidy hoe alao miara-miasa amin'ny kandida Marc Ravalomanana inona sy inona ny tiana hiaviana eo amin'izay fiara-miasa eo amin'ny resaka lalam-panorenana izay. Misy fanamboarana ho atao ve hosoloana tanteraka ve sa fanitsina no atao mba ahafahana mampivoatra kokoa ny firenena. Le izy zany tena ataontsika hoe le fametrahana fotony mihitsy ny fanjakana amin'ny tombony manomboka zao. Maro manko zao miresaka an'le hoe
fanovany fotony fa ny tena marina rehefa tena enonao le izy tsy voazavany zareo le fanovany fotony io zany anisany matimatesany Andriamatoa président Zafy Albert ny président Ravalomanana zany ny raisiny ho adidy nandray ny hevitry ny ray aman-dreny professeur Zafy Albert ny antony de tsotra ny foto-kevitra ny rovan'ny président Zafy Albert momba ny resaka fampiavana-pirenena sy fametrahana fanjakany fotony de lasa ataontsika hoe patrimoine national zany hoe afaka maka ao avokoa zay te hoaka ny zavatra hitanay nefa ny président Ravalomanana zany Marc Ravalomanana ny tena vonony hoe anao an'le processus ahoana moa zany le zavatra ho atao zavatra tsotrany hoe miainga aloha zany vao vita zany rehefa lany somatsara izy filoham-pirenena ny zavatra voalohany ho atao de anova ny lalam-panorenana fa io fanovana lalam-panorenana io tsy hoe hovaina fahatany ohatran'izao fa iainga zany avy any amin'ny dinidinika ifotony miainga avy any amin'ny fokotany avy any amin'ny fokotany zany izy io miainga de fanakalo hevitra zany eo anivon'ny fokotany ny fokon'olona rehetra ny antony tsotra maninona moa zany eo anivon'ny fokotany satria ho an'ny fanjakana foibe tsy teratany malagasy ianao raha tsy manana état civil ny ray apatelin'ny vahoaka malagasy tsy manana état civil fa eo anivon'ny fokotany kosa teratany malagasy ianao rehefa manana carnet pokotany na vita ny adidinao de zay zany ny safidinan'le fokotany satria ny fokotany zany tsy manavaka le izy ny ray aman-dreniny FFKM no hoe iangaviana hitantana an'izay processus zay satria zany hoe manomboka am'le dinidinika maingany fokotany de efa ray aman-dreniny FFKM satria reo ray aman-dreniny FFKM reo mety misy lesoka ny nataony teo aloha fa misy zavatra koa vitan'zareo efa nisy asa be dehibe nataon'reo ray aman-dreny reo tany aloratra tany indrindrandrindra tamin'ny 13 dimy ambin'ny folo sy 2 sy ny tatyarina rehetra zany hoe ny ray aman-dreniny FFKM zany no ataontsika hoe mahatonga n'le hoe tsy miandany zay de miaraka mirafitra ny ratsa mangaika ny fiangonana ary tsy voatery hoe ny fiangonana FFKM ianany am'zay fotoana zay miara-miasa aminy fa mety hoe ny pino samihafa mety ny pino silamo koa mety fametanana ray aman-dreniny FFKM de miainga am'izay zany le débat de rehefa aveo rehefa tsy hoe reo vahoaka reo anoratra le constitution tsy zay akory le izy fa alaina ny hevitry ny vahoaka inona moa zany zavatra andrasany am'ty tany sy fanjakany ty de misy dinidinika ataontsika hoe inefatra indimy isaky ny sabotsy tapakandro hoe atao misy zany io thème général de misy sous thème miakadre an'le izy rehefa vita zay de alefa ny fifijanana ho filohan'ny fokotany afahan'ny olona miditra ho filohan'ny fokotany anisany ataontsika hoe fepetra ilaina de tsy maintsy nanatrika le fionana inefatra na indimy teo anivon'ny fokotany ka raha olona tsy manaja ny ponina ny fokotany ary moa inonaony ataony filohan'ny fokotany fa ny tsara fatatsika zany rehefa aveo reo filohan'ny fokotany reo ndray no vorina eo anivon'ny district de isafidy solotena lakroa zany hoe tsy maintsy ao anatin'ny président fokotany zany isafidy solotena lakroa de reo solotena lakroa reo no membre ny conseil national de réconciliation ary anomboka hoe ikatry doa anisan'ny priorité n'izy io resaka fampiavana-pirenena sy ny fanamboarany ifotony zany hoe réconciliation nationale et refondation de la république no ataony fa ny priorité voalohany zany de resaka lalam-panorenana ny technicianina zany no andrafitra lalam-panorenana miainga avy aty am'le lobary andasy miainga taty amin'ny vahoaka satria misy lobary andasy zany le fionana ty amin'ny fokotany de eo am'izay no manomboka mandrafitra an'izay ny technicianina projet de constitution tsy raha ihany no atolotra satria référendum constitutionnel à choix multiple misy constitution A, B, C, D mpiaradia amin'ny flora valomanana rehetra de hiaro constitution projet na constitution ray io projet na constitution ray io zavatra mazava anatin'le izy de ho isy
ny tena atsotsika hoe décentralisation effective. Mora tenenina fa sarotra resahana. Inona zany inona ma effective le décentralisation, tsotra le izy. Voalohany aloha ipetraka 3 niveau zany ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana. Zany hoe ny ambany indrindra de mifokotany, ny eo ampovoany de ny commune, ary ny eo ambony indrindra de ny faritra. Zany hoe tsy ho isy tsony zany ny province. Mazava be zany le izy. Ny zavatra misy hoe fa maninona moa ho isy constitution 3 na 4. Ny antony de tsotra. Ny mpiaradia ny Andriamatoa Filora Valomanana rehetra hiaro ny constitution. Fa ho isy koa hiaro ny constitution fédérale, ho isy koa hiaro ny constitution hafa. Mety misy koa anao dina-pirenena ohatra. Fa ny zavatra fantatra zany mpiaradia rehetra zany constitution ray no atolony. Ao anatin'ny FDB amin'le fitsinjaram-pahefana ho apetraka, ny zava-dehibe de zao. Hatram'izay ohatra fantatsika fa hoe ny niveau ambany indrindra de hoe raha hoe ny gouvernement tandresantsika de ny conseil de gouvernement. De ny eo amboniny conseil des ministres. Zay zany le izy. Fa amin'ity ny ambony indrindra ambony conseil des ministres mbola ho isy ny conseil des ministres et des chefs de région. Zany hoe hitatsika am'izay zany fa nyresaka zany. Inona ny dinian'io conseil des ministres et des chefs de région io? Zavatra roa. Indroa isa-taona izy miona. Amin'ny fionana voalohany aty amin'ny voalondohan'ny volana janoary ny zavatra ionany zareo fandrindrana kapobeany programan'asa ho atao eo anivon'ny faritra samihafa. Ny fionana faharoa amin'ny conseil des ministres et des chefs de région io de fandanina ny volavola kevitra amin'ny resaka budget. Zany hoe manomboka zao zany ny chef de région rehetra hiaraka amolavola ny budget ao anatin'ny conseil des ministres et des chefs de région. Miaraka amin'ny filoham-pirenena, taretin'ny filoham-pirenena, miaraka amin'ny gouvernement rehetra sy ny premier ministre ary ny chef de région. Ny zavatra mazava zany de ataoko fa lasa lavitra be ny resaka décentralisation am'ty. Misy tanjona koa mipetraka mazava raha resaka décentralisation resantsika. De ao anatin'ny 3 taona tokony ho tonga eo amin'ny 520 isan-jato ny farafahakeliny ny budget ho any amin'ny collectivité territoriale. Androany izy 3 isan-jatony. Tsika zany ho andeny amin'ny 520 isan-jato. Zay ve tonga de ho faritana anaty lalam-pandrenana sa faritana amina lalàna sa inona ny fomba mazava ho azy anerena kolaka an'izay araka le teneniko tao hoe ho isy zany fanovana lalam-pandrenana. Zany zavatra zavaiko zany hoe tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana ankehitriny fa ho apetraka zay ao anaty lalam-pandrenana ho avy zay ao anatin'ny programan'asa ny candidat Marc Ravalomanana. Donc mazava tsara zany amin'ny fipetrany ao anatin'zay zavatra zay. Ny tokony hazava amintsika tsy vita eo ihany rehefa aveo le resaka fampiavana-pirenena fa mila jerevantsika koa ny resaka tantaranyty nosy ty. Mila jerevantsika koa lafiny ara resaka ekonomika, lafiny ara sosialy, zavatra maro. Ny anisan'ny olana lehibe manko teto amin'ny tany sy ny fanjakana de ny tsy maty manota. Ny zava-dehibe mahatonga anay manohana Filora Valomanana de tsotra. Filora Valomanana manana faneritretena nanaika fa nisy zavatra vitany, fa nisy zavatra koa tsy vitany, ary mety nisy zavatra koa mety ataontsika hoe somary mibilisatra ary nandratra olona. Manaiky an'izay Andriamatoa Filora Valomanana. Zany hoe zay faneritretena nanan'izay anisany zany natonga anay mieritreritra hoe rehefa olona lakiray ny mahavita ny autokritikany. Dikan'izany hoe efa mandroso izy zany. Ny Filora Valomanana koa nanana recul tsara izy tany Afrique du Sud. Ary zao apetrako tsara le izy hoe natonga azy ataontsika hoe lasa mifakahazo tamin'ny Andriamatoa professeur Zafy Albert de ny fionany izy mirahalahy mianaka tany Afrique du Sud tany Maputo. Lasa nisy zany
complicité tao am'zareo ka le izy angambany any fomba fijeriko azy de zao ny hitanareo zao ohatra zao ndraisitsika zao ny assemblée nationale io assemblée nationale io sadasada be ny fahefan'ny assemblée nationale androany nefa ho amafisina koa zany ny fahefan'ny assemblée nationale zay koa nefa midika hoe rehefa misy zany fanamafisana an'le fahefana misy koa zany obligation ohatra zao hoe io assemblée nationale io androany ny groupe parlementaire iny tsisy budget ny groupe parlementaire zany ho anana budget arakaraky ny olom-boafidy ao anatin'le groupe parlementaire zany zao anisan'ny zava-baovao hoentiny anisan'ny zava-baovao hoentina anatanterahana inona ohatra le budget natokana ho an'ny groupe parlementaire ahafahan'le groupe parlementaire miasa ile olana any am'izao fotoana zao tsika zao miresaka hoe mangarahara ny compte électoral rehefa mangataka any anao mangarahara ny compte électoral de mitaky koa zany hoe financement public aty amin'ny parti politique le izy any fitimy famaly io fa ny atsika zany ohatra ny afahafa be zany le fizotra le fitondrana le raharam-pirenena anyka lasa zay banana be sponsor zany no ataotsika hoe mizarazara vola ety seroa zany hoe matoa zany misy financement zany aty amin'ny resaka groupe parlementaire aty amin'ny resaka olom-boafidy ao anatin'ny firenena rehetra ataotsika hoe démocratique eny arakaraky ny olom-boafidy ao amin'ny antoko no misy financement zay avy any amin'ny fanjakana hoe zany rehetrarehetra zany ny everina fa hoe ho apetraka am'izao fotoana zao edina am'le kolokolo ao am'le fanaovana politika zany rehetrarehetra zany zava-baovao hoentiny hoe mazava ho azy koa ny rehefa itsika zany le resaka hoe verina kely am'le resaka collectivité territoriale atao androany eny ny tena olana de zao rehefa misy zavatra atao any amin'ny faritra miakatra ty amin'ny pouvoir central zany hoe ny zavatra izy koa hoisy zany karazana hoe fitondrana maefa tsy maleo tena ho fa maefa hoisy fitondrana maefa eo anivo mifaritra tsirairay avy hitatana zany ny programme anasana ara économique ara social ara culturel ara fampianarana hoe misy niveau zany io ka zany rehetrarehetra zany no hoe mila zany ny ataotsika hoe le fanofana raisitsika zao le hoe tsika miady koa amin'ny resaka kolokolo mikolokolo hatrany anatin'ny fitsarana mikolokolo anatin'ny fitsarana anie de tsotra hoe ny constitution zao milaza fa hoe tokony hoisy an'zany inspection générale de la justice zany tsy napetraka io tsy resaka hoe indépendance na tsy indépendance ny mpitsara eny le tena olany fa hoe ny mpitsara koa tokony hoisy organe de contrôle zay ataotsika hoe matanjaka tsara afahana zany mife afahany vahoaka zany hoe mitodika rehefa iveriny ny fa misy kolokolo de hoe ajoro araky ny tokony ho izy ny inspection générale de la justice zany anisany hoe zavatra oetina zavatra petraka voaresaka teo fa betsabetsaka ny zavatra voaresaka teo andriamatoa Serge Zafimahova ny resaka lalampanorenana ny resaka fihavanam-pirenena eo amin'ny resaka fitantanana ihany koa sy ny tanitandalana mety hoe fiam-potoana manahoana raha ny eritreritrao nafahana mametraka nireo lafiny zavatra maro reo ny mandana filoha-pirenena 5 taona ihany raha tokony ho izy tafapetraka ao anatina fotoana foy ve reo zao anao fianianana zany président Marc Ravalomanana amin'ny 20 janoary zao satria matotsika manao anazy de ametraka azy ho filoha-pirenena aloha azava ny resaka de izy zany ny everinay everitsika fa anao fianianana amin'ny 20 janoary 7 ambin'ny folo sy 2 arivo
rehefa nipetraka eo izy de ao anatin'ny valy volana farafatarany oa vita le processus andanitsika ny constitution eo amin'ny ataotsika hoe maximum eo amin'ny 9 mois eo andaninany le constitution vaovao am'le processus miainga avy aty amby fotony fa maninona moa le izy atao miainga avy aty amby fotony eo koa zany ny tsara zava amitsika rehetra manao resabe tsika rehefa miresaka hoe eto amin'ny firenetsika anie misy zavatra be deabe tsy miady faleria ny ao amin'ny etra milaza fa manao dématérialisation tsika amin'ny resaka déclaration fiscale nefa lazaina ihany koa fa 5 isanjato ny vahoaka ihany no sitraka jiro eo zany de efa tsy mitombona raha 5 isanjato ny vahoaka misitraka jiro ahoana moa ny ataonao dématérialisation dika le dématérialisation hoe zany hoe atao zany à partir ny internet déclaration fiscale ray zay point faharoa tsy voatery mandeha makany amin'ny foibe fandoavaketra point faharoa ny ray apatelo ny vahoaka malagasy tsy manana état civil malagasy ray amy telo zany tsy manana état civil androany nefa ianao rehefa amorona orinasa hoe ny orinasa amy secteur formel tsy maintsy mila karapanondro de ahoana moa ny afahana manao an'le izy zany hoe ny tsara fatatsika anie de zao hoe io vahoaka io mandray ny adidiny io rehefa hoe angatahana ka hoe mazava tsara hoe makaiza le vola exemple apetraka zao ny fokotaninay tsy teneniko iza misy azy misy lalana zao amboarina 75 millions FMG no vola zao am'izao fotoana zao karono am'le fokotany azadino fa zay ao anatin'ny fokotany am'izao fotoana zao na manambola na tsy manambola samy mandrotsaka latsakemboka anao ny lalan'io am'izao fotoana inona ny tiako tenenina zany vahoaka malagasy tsy mitsoka ndraikitra rehefa mazava aminy makaiza ny tsitiavany an'le hoe inona no atao inona ny vokatra ho azo zay ka le izy matony zany ho atao collectivité territoriale amin'ny fokotany satria ny dikan'izay zany ho isy zany etra koa ho ampidirina ho nivo ny fokotany ohatra ameko anao ny fokotany anie mahafantatra hoe le olona tsy mpanjaitra le olona ria mécanicien le olona tsia manao an'izao asa zao manao asa sarosikitra ohatra nakabeazan'ireo olona reo ataotsika hoe amy secteur informel nefa raha mangatabolany am'zareo ny fokotany hoe impôt synthétique zany sura fa manaiky reo olona reo zany hoe ny olana mipetraka androany de zao zay zao asaina mandoa membre ny fokotany rehetra 75 millions FMG anaovana lalana fa ny olana iny anie tsy miditra anatin'ny etra zany hoe tsy afaka defalkena akory iny ao anatin'ny etra zay alohanay ka le olana zany ohatrany hoe etra alohanao fanampiny akoatrany efa tokony fandoanao zay le olana ka le izy zany zay mahatonga le izy hoe ilaina zany le mianga avaty amin'ny fotony satria io vahoaka io noho ny radio isamaraina samy miteniny hevitra ony ny heviny eo ny vahoaka hoe aleo am'izay zany le vahoaka mba enona kely oka zany anana fanetretena manapaizana na milaza azy fa manapaizana mba eno ny vahoaka indre mandeha ao anatin'ny fiainany fa tsy zay saipatany no ataony ka le izy ao anatin'zay zany fanetreteny zay de iteny zany ny vahoaka ao anatin'le fempitoana ny resahako de rehefa aveo ny technicien rehefa aveo no mamolavola ny projet de constitution mazava ho azy any tsy le vahoaka le namolavolana iny fa enona aloha feo amin'ny vahoaka de rehefa aveo mandeha am'izay le référendum constitutionnel choix multiple hoe A B C D zay le fipetraky le izy ka zany hoe ampy le tokony ampy ny fempitoana misy ahafana manatanteraka tokony ampy io de ahoana ny fipetraky le izy mba tsy isin'ny banga zavatra roany zavatra possible raha raisitsika zany ny Sénat aloha zany mba tsy isin'ny banga satria azadino zany fa mbola ny constitution vaovao mbola miasa
le constitution am'izao fotoana zao manko mbola miasa mandra-pahalany ny constitution vaovao de mba tsy isiany banga ny Sénat le nitendren'ny président république 2020 afaka tonga de abrogena de le 470 lany reny zany no afaka mbola mitohy aloha ny asany mandra-pahalany le constitution vaovao ny député indray misy alakiroa scénario possible ny scénario voalohany tazominy amin'ny toerana izy mandra-pahalany ny constitution vaovao zany hoe misy eo amin'ny heritaonao zany ny scénario faharoa tonga izy de abrogena de alefa ny élection législative de rehefa aveo soratana anatin'le constitution vaovao sotroahana zany mifepitona efa lany misy an'izay scénario roa zay possible amin'ny lafiny ara-teknika zany ny resahantsika satria hoe mety antany anao hoe ahoana moa zany ny hisy banga be ve zany ny firenena tsy hisy banga amin'ny firenena rehefa ajoro ny conseil national de réconciliation ny CNR zay matimatesany président Zafy Albert ary zay ho apetrany flou président Ravalomanana de tsotra ny fipetraky ny raharaha rehefa mipetraka ny CNR de ny CNR zany ny tatana ny zavatra rehetra le FFKM zany zay ny tsara zava amitsika mandra-pijoro ny CNR ny tantanan'ny FFKM ny opération rehetra raha vao mijoro ny CNR ny conseil national de réconciliation de tapitreo ny asan'ny ray aman-dreniny FFKM zay angavina tanandroa andray atanana ny processus rehetra mandra-pahalany le CNR ka zay daholo zany le izy de hoe mazava ho azy rehefa mijoro ny conseil national de réconciliation tsisy ilaina azy loatra tsony ny Sénat donc ny Sénat zany tsisy tsony fa ny fahefan'ny Sénat zany izara misy apahany ho any amin'ny assemblée nationale fa misy apahany koa ho any amin'ny assemblée paritra amezatsika anazy ngamba ny Andriamatoa Serge Zafimahovy amin'ny lafiny toe-karena ngamba mety mbola tsy voaresaka kely inona mety tombontsoa ho azo eo amin'ny lafiny toe-karena ao anatin'izay processus rehetrarehetra zay aloha ngamba za tonga de resaka momba an'le resaka hoe service national vaovao hoy izy zany service national de progrès miainga avy vaovao ho ajoro ny io service national io ataontsika hoe tsotra zany ny fomba hitondrana azy misy service misy natsotsika hoe ho atsotsika hoe service légal d'utilité publique ho an'ny olona zany zay tsy manana ataontsika hoe baka midina de misy le hoe service national adapté au développement ho an'ny olona manana baka miakatra taloha zany raha nanao service national de raha vao vita baka ianao tsy maintsy obligatoire zany ny service national zay anao vavaka manao inscription tany université na mivoaka Madagasikara fa amity tsy ohatran'izay afaka mivoaka le olona afaka mitohy izy fianarana anjarany zany manohy fianarana fa kosa rehefa hiditsy izy rapitso amin'ny concours mpanjakana na hiditsy izy rapitso amina concours na civil na miaramila io na hiditsy izy rapitso amina ataontsika hoe amina projet zay misy financement public na any amina orinasa mpanjakana tsy maintsy navita le service national io resahany io satria tsika mila manampaizana be dehibe tsika anao an'le décentralisation enao mako tokony fanontaniana mipetraka amin'olaka zany hoe raha lasa collectivité territoriale zany ny fokotany 18000 fokotany de ahoana zany aiza nahitantsika olona andrafitra n'zany rehetrarehetra zany le service national adapté au développement no ahitantsika ny olona zay le izy reo tanora reo anana soa koa satria tsika manko miresaka hoe famoronana asa anana soa koa reo tanora reo zany hoe soandreo tanora reo zavatra tsotra
na izy milaza hoe fitaiko zany ny service national ko eritona de samy miala vita zany iny fa raha hoe toiziny le service national de rehefa avy eo izy koa possibilité na financement azony a anangana ny projet zany hoe afaka izy zany anangana zany projet amina financement zay ambany be ny taux d'intérêt zany rehetra rehetra zany aloha zany hitondra zany création d'emploi ho an'ny tanora hoe tsy zany ane tsy maniditsidiny tsy mipromettre zany tsika volana ho an'ny tanora fa zavatra tsotra io tsy maintsy tikanotikano rehefa ianao zany vonina anao eritona zany ny obligation am'le service raha vonina anao anampy an'le fepitona de rehefa avy eo fanjakana kosa zany mba mamenao koa zany tombontsoa afahat ny atsika eny am'izao fotoana zao tsy maintsy miainga aloha tsika avaty amina petite entreprise petit projet aty amina création de richesse tsy maintsy zay zany ny zavatra iangana ao anatin'le izy ka zay ny lafi lakiray lafo ny faharoa tsika mila ny investisseur direct étranger tsy afaka mialy tsika amin'ny investisseur direct étranger mazava tsara ny tenin'ny président ankeo hoe tsika mila ny mpamatsy vola fa le mpamatsy vola io hoe zahatsika hoe anabe voa ny ekonomia atsika mba ho lasa maleo tena zany ny ekonomia atsika fa tsy miankindoha amin'ny any ivelany fa androany aloha tsika mbola tsy afaka miala amin'ny any ivelany zay zany tena tokony ataotsika hoe mazava tsara zay lafiny ray zay le lafiny alakiray zany tsika koa zany mbola mila koa ny investisseur direct étranger fa zao kosa nefa mila pina koa am'izay ny orinasa malagasy ny orinasa malagasy zany tsy tokony tompotrano mionina eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria am'izao fotoana zao lasa tompotrano mionina tsika ohatra zao mécano nisy olona zao malagasy nanao vary tany akadinondro sakay tsy aika exporter izy ny vary io tsy pala makany la réunion de sakana ny réunionnais amina barrage phytosanitaire zany hoe misy sakana zany apetraky ny réunionnais am'izao fotoana zao fa be debe ny réunionnais any sakay rehefa ry zareo manao l'exportation an'le vary mandeha ho azy ohatran'izay koa ny orinasa mauricianina rehefa ny orinasa mauricianina manabe voa eto amitsika manao exportation mandeha ho azy rehefa orinasa malagasy de misy sakana zany rehetrarehetra zany tsy azo ekena tsy azo ekena zany fa tsy maintsy misokatra ho an'ny orinasa malagasy ny sehatra mifandrarana any ivelany any la réunion sy any Maurice sy any am'ireo tany manodidina atsika ireo rehefa tsy manaiky an'izay izy de idio koa ny anareo aty le izy zany hoe tsy maintsy ataotsika hoe misy takalony zany zavatra rehetra ary misy tombontsoa atsika malagasy fa tsy hoe ho an'ny zareo fotsiny le tombontsoa ka tsy maintsy toanantsika koa ny orinasa malagasy ao anatin'izay exemple ameko anao fotsiny hoe nisy zao 330 millions de dollars azotsika tany amin'ny conférence des bailleurs tamin'ny décembre 2016 bon. io 330 millions de dollars io ho atao ho an'ny secteur privé zay zany le voly io bon. Mba manontany aminao izy ny secteur privé gasy nahazo tamin'io mbola tsy nare aloha hatreto raha io 330 millions de dollars io zaraitsika amin'ny faritra 2 mame zany eo amin'ny 15 millions de dollars hoe de ananganatsika société financière de capital risque zany hoe androany zany alakiroa société financière eto Madagascar de capital risque Sonapar sy Fiaro Sonapar sy Fiaro reo 2 millions de dollars eo amin'ny portefeuille en Sonapar 2 millions de dollars eo amin'ny portefeuille an'ny Fiaro dikan'izay hoe 4 millions de dollars zany ny tambarany hitanao am'zany fa raha le vola 330 millions de dollars fotsiny efa misy 15 millions de dollars par région hoe anaovana zany projet économique de am'izay fotoana zay hoe ny orinasa malagasy ny toanana raha izay ny point faharoa mila jerevantsika koa ny fipetraky ny lalao ny lalàna ny orinasa vahiny tonga eto iny hoe mampiasa vola zay alainy zaloha sur le marché financier internationaux mety any marché boursier mety any marché samihafa an'io fa itsika malagasy
no amin'ny code de change misy am'izao fotoana nisy atram'izay ka hatram'izao tsika malagasy tsy mananjo il lever fonds sur le marché de capitaux internationaux zany hoe préciseko tsara le izy ny orinasa de droit malgasy nefa reo orinasa vahiny rehetrarehetra eto reto sy an'ny reo avana karana sy karazany reo manangana daholo filiale lao Maurice satria avy any Maurice izy afaka amin'ny lever fonds sur le marché de capitaux internationaux fa itsika eto toerana zany ny orinasa gasy ray gasy reny zay tsy mety tsy manambola ho any ivelany tsy afaka amin'ny lever fonds sur le marché de capitaux internationaux zany rehetrarehetra zany mila amboarina satria lasa miady lasa soavaly tsy miady tsika exemple bola meko anao koa Ambatovy 3 milliards et demi de dollars sous-traitance ny Ambatovy 3 milliards et demi de dollars d'accord bon mazava ho azy ny Ambatovy rehefa maka sous-traitant izy orinasa sous-traitant zay ataontsika hoe manana offre ambany indrindra sy ataontsika hoe miintéressé an'zareo ny alaina de mazava ho azy zany fa ny investisseur direct étranger foana zany no alaina satria ny orinasa malagasy de droit malgasy tratra amin'ny pression fiscale d'accord 100% zareo vahiny misy an'le ataontsika hoe avantages fiscaux satria izy misy an'le convention fiscale tsinona sy ny avitsika de misy an'le hoe accord de protection réciproque des investissements zany hoe zareo zany kely ny etra lohany aty Madagasikara ny orinasa malagasy mandoa ny etra feno ny orinasa malagasy koa ny orinasa malagasy koa rehefa mindram-bola avo be farafakely ny 14% miakatra ny orinasa vahiny eny raha orinasa frantsay eny autour na entre 1,5 et 2,3% farafabeny arakaraka le volume financier emprunté raha orinasa mauricianina izy manodidididiny ao 5-6% eo hitatsika am'izay zany fa hoe ny orinasa malagasy any ankehitriny vobe tsy maintsy atao zany zay anabe vo ny orinasa malagasy ary io ndray de hain'ny filoham-pirenena io hoe io ataontsika hoe olana sedrain'ny orinasa malagasy io ary everina zany fa apetraka daholo ny instrument rehetra filoham-pirenena resahako io ny filoha Marc Ravalomanana mba tsy apadiso an'le hoe filoham-pirenena izy hoe ny atsika zany ao anatin'izay zany no lalana ho ale fehany ary ho an'ny mpanohana so an'ireo mpifidy satria ianao efa niditra lalina am'le resaka fanohanana candidat Marc Ravalomanana le izy angamba tsotra ny président Marc Ravalomanana ataontsika hoe ny aina zavatra maro tany Afrique du Sud tany Afrique du Sud koa izy ny aina natao an'izany hoe racisme zany satria any Afrique du Sud tany izy nafantatra hoe ay moa za tena afrikanina marina zany afrikanina mainty io resahako io satria ny aina izy zany ny racisme tany Afrique du Sud noho izay zany ny filoha Ravalomanana olona ataontsika hoe voatra ny ova ao anatin'izay fivoarana zay mieritreritra hoe izy ny afaka miady anala Madagasikara ao anatin'ny fahantrana iady afahantsika malagasy ampitombo ny famokarana iady afahantsika malagasy amerina ny asiny ny asitsika ao anatin'ny tsena iraisam-pirenena eny ary de makasitraka anao Andriamatoa Serge Zafimahova zay apatsihivika any fa am'izao fotoana zao de lasa mpandrindra kapobeny ny fampelezan-kevitra ny candidat Marc Ravalomanana zany misaotra anao indrindra de misaotra ihany koa atsika mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahita lavitra MBS makasitraka Andriamatoa Serge misaotra ny mpieno ary misaotra anao sy misaotra ny technicienne